aty Antananarivo Fidiovana io izay mahazo moando mientoriany ho araka manambahiny ny sampany fampahalalam-baovao radio Madagasikara mizao maraina amizao atoandro izao ny ministry ny Rano, Fidiovana sy ny Fadiovana Andriamatoa no vahiny zany fampahalalam-baovao izany. Tsy tapona felina tsony Andriamatoa Minisitry ny tsy fampinogana ny eto Antananarivo renivohitra fa ho an'ny faritany dia rahantsika mahita ny zava-misy any Janoary. Maly tao anatin'ny fantsom-pampahalalam-baovao iray teto an-drenivohitra dia nisy nilaza fa tsy ho hisy rano eto Antananarivo afaka andro vitsivitsy. Teraka olana tao anatin'ny fiarahamonina ny fahenona izay fanambarana ny meny tompona andraikitra teo anivon'ny misahana ny rano zay. Eto indrindra ianao Andriamatoa Minisitra aiza ho aiza ny fipetraka izay vaovao natosaka tamin'ny vahoaka ny amin'ny hoe tsy ho hisy rano eto Antananarivo renivohitra izay. Misaotra anao Andriamatoa Janoary nametraka ny fanontaniana satria zava-dehibe tokoa rehefa miteraka iahy eo amin'ny vahoaka. Ka ny voalohany teny aloha dia manolotra ny araba amin'ny mpiaino rehetra manerana Madagasikara miaino ny radio nasionaly malagasy. Ny zava-misy dia fezitra amin'ny teny fohy angamba hoe aoka tsisy korotana sanatria, aoka tsisy anana iahy fa raha ny amin'izao fotoana tsy tapaka ny rano eto Antananarivo ary mbola heverina fa tsy ho tapaka mihitsy raha ny ato anatin'ny tapabolana ray volana ny resahana. Ny antony tenenako an'izany dia izao: na inona filazan'ny gazety ary na inona fanazavana nentin'ny teknisianina dia mila ahitsy na amboarina kely angamba ny fanazavana zay mety hiteraka an'izany korotana eo amin'ny sain'ny vahoaka zany. Rehefa hitatsika fa niena dia niena ny rano na itsopa zany na saony na ny rano rehetra ny fariany tasy fariana loatra dia tsy ny raviravin-tanana ny fanjakana ary tsy ny raviravin-tanana ny ministeran'ny rano, Fanadiovana ary Fidiovana fa nandray ny andraikiny. Manoloana an'izany aiahy na ina hiteraka tsy fahampian-drano zany dia nanapa-kevitra ny tao amin'ny jirama eo ambany fiahiany ministeran'ny rano sy ny ministeran'ny angovo fa ovahana ary dia novahana ho maly folakandro maly tolakandro ny barage na ny fehifloha any tsy azo mpaniry. Ho maly ihany zany dia fa notaritina ny ampahan-drano avao tsy azo mpaniry nentina nakao itsopa ary hotatanana hotariana atratria mandro seza. Ka le izy hoe Andriamatoa Minisitra vahaolana mandalo hoe zay sa maharitra? Ny zava-misy aloha dia zao: ny orana zay fantatsika fa mivolana desambra, janvier, février dia tokony ho be dia be tsy nisy tamin'ity taona ity. Mbola hiverenako iny rehefa avy eo satria iny no atao hoe vahaolana maharitra araka ny teninao. Fa ny vahaolana maika aloha dia hoe tsy misy ny rano, tsy misy ny orana, tsy maintsy mitady vahaolana tsika. Dia ndraisany zay vahaolana zay amahana ny efa fahasairanana tsy andohalika intsony fa ataoko hoe fahatenda. Ka soa ihany tsika fa manana ny baraziny tsy azo mpaniry ary anisany natao anavotana tsy fahampian-drano mihitsy moa ny antony nanaovantsika ny baraziny tsy azo mpaniry tamin'ny fotoan'androny. Ka dia noraisina zay fanapa-kevitra zay mba hamahana ny olana zay fahatenda araka ny fiteniko teo. Nefa kosa aoka tsy hiteraka aiahy na hiteraka korotana misy sanatria te hanararaotra ny zava-mitranga mandalo dia hoe tapaka ny rano Antananarivo. Tsy miteny mihitsy hoe tsy sarotra, tena sarotra ny olana nefa mbola misy ny vahaolana dia tsy nzaraintsika hoe ny vahaolana zao dia zao dia io tsy azo mpaniry io no taritana. Zava-misy ihany koa nefa dia satria omaly no niala tany tsy azo mpaniry ny rano zany nampandalovina ny tsopa dia tonga atao mandro seza azo ampiasaina avy hatrany io rano io amin'ny alakamisy satria eo amin'ny 2 andro ny tatanana ny rano makadia mandro seza, tapakandro no tsy maintsy averytsika ny rano mba ho rano madio satria misy ny fitaovam-panadiovana zany rano zany fa averiko indray mandeha lakamisy ariva azo ampiasaina avy hatrany io rano avy any tsy azo mpaniry io. Anelanelan'izay kosa nefa da amafisitra fa ny rano mandro seza dia mbola ampiasaitsika ary azotsika ampiasaina maly androany, azotsika ampiasaina hatramin'ny zoma.
na sabotsy mihitsy aza nefa mba tsisy ny fatapahana de napitsika ny rano avany tsy azo mpaniry mifameno reo zany amin'ny fampitoy ny asany ka ny antony natongavako aty amin'ny radio nasionaly malagasy sy ny télévision malagasy de mba hanazava ny sainy vahoaka mihitsy hoe aoka tsy korotanytsika na anakorotana ny sainy hafa fa misy ny vahaolana ary efa nampiarana zany vahaolana zany androany maraina de nanao fanambarana tao amin'ny filakevitra gouvernemanta teo anatrany premier ministre sy ministre rehetra namana fa efa noraisina ny vahaolana ary efa mpiarina avy tany ka izay ny antony natongavako aty amin'ny radio nasionaly malagasy ary mbola tiako amafisina vahoaka tsisy ayatsika Fanny Andriamatoa Minisitry ao anatin'le fitadiavana vahaolana miaiza am'izao fotoana zao le hoe fandrotsahana orana artifisiely miditsika zany amin'ny hoe inona ny vahaolana salasalanezaka na tenatenanezaka ary inona ny vahaolana lavitezaka ny vahaolana salasala ny ariky ny fanontanianao de ny hoe mila mandrotsaka ranorana artifisiely na plus provoqué tsika rehefa ny fampidinika tamin'ny tompona andraikitry ny météo sy ny ministry ny fitaterana ary ny fizahana ny toetrandro izahay dia fantatra fa raha tsy misy ny sampona de tokony isy ny orana natoraly amin'ny latsinainy na amin'ny talata engany mba ho tonga lahady ariva aza zany zay ny fanaritsika ary zay ny fanaterantsika raha ny vinavina manampahaizana eo amin'ny toetrandro nefa kosa raha sanatry mbola tsy tonga ihany ny orana am'izany dia efa vonona ny ao amin'ny météo anao ny plus provoqué na plus artificiel orana alatsaka zany manomboka amin'ny latsinainy sy ny talata sy am'izay andro ilana azy mitoy ny antony mantsy de zao sao de velom-panontaniana ny sasany hoe maninona mo no tsy atao avy atany ny zany plus artificiel na plus provoqué zany misy fepetra tsy maintsy tratra zay vo azo atao ny orana artificiel zany fepetra zany de hoe misy ny rahona zay tifirina de avadika orana ny rahona mihitsy ny tsy misy ary na misy aza de tsy ampy ny karazan-drahona tsy de hoe zay rahona rehetra eo de azo avadika orana fa misy karazany kanefa zany raha fahezitra de hoe amin'ny latsinainy na talata dia azo atao araky ny vinavina manampahaizana ny mandatsaka orana artifisiely zay nataoko hoe salasalanezaka ny faharoa kosa nefa de zao aoka tsisy eritreritra hoe mikoropaka na manao tandrametaka ny jirama na ny ministeran'ny rano na ny ministerny angovo na ny ministeran'ny tontolo iainana efa nivory satria efa nanao fanambarana fampahafantarana tamin'ny filakevitra gouvernemanta sy ny filakevitra ministra ny tenako sy reo tompona andraikitra ministra namana omaly zao dia tiako mampahafantatra ny vahoaka malagasy fa nisy fivorimbe natao teny ambatobe tao amin'ny foibeny organisme olep fa hoe tena ilaina ny mikaondo ijerena zay vahaolana apotomoty sy zay vahaolana lavitezaka ministera efatra amby folo ny tao ary ministra maromaro zay nanarika an'io tsy ho ambarako eto hoe zao daholy satria mbola eo mpandiniana zay fa nytiako lazaina zany de hoe ny antony mahatonga zao rehetra de aoka kosa azava ny vahoaka malagasy fa hoe ny fanaovantsika tavy ny doro tanety tsy akijanona zany hoe mandrora am'jilany tsika na nandrora am'jilany ka antsoavy nataoko amin'ny vahoaka malagasy mamono teny tsika mandrora am'jilany araky ny teneniko teo amin'ny fanaovana ny tavy tsy fanajana ny ala tsy fanajana tontolo iainana amin'ny doro tanety sy fanombala isan-karazany fandravana ny ala manao antsoava aoka mba isezaka manokanatsika mbola misy fepetra raisin'ny gouvernemanta am'izany tsy ny ministerany rano rery fa ministera maro tsoandoha izaho anao fampiarana fitandremana mba iarovana ny tandrazantsika iarovana ny aitsika malagasy ny ministry ny Rano ny Fidiovana sy ny Fadiovana Andriamatoa no vahiny tato anatin'ny fotoana fampahalalam-baovao tamin'izao atoandro izao nitondra ny tsara ho fantatra mikasika ny amin'ny tsy fampin'ny orana eto andrenivohitry Madagasikara sy ny fepetra ny raisy ny fitondram-panjakana manodidina an'izay. Isaona ianao Andriamatoa Minisitra nanaiko vahiny tato anatin'ny fotoana fampahalalam-baovao. Misaotra tompoko.